fampianarana kosa indray taorina ny fitokonana rovolana ny tanterahan'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny anefa dia niona tamin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ireto mpampianatra ireto taorinan'izany nahitana ny maromaritra iraizana vonina hiatrika ny fijirana amin'ny taom-pianarana 4.4 5.4 ny mpampianatra fram neken'izy ireo ny fampijirana ho mpiasa-panjakana mpampianatra fram maray alina isa amin'ity taom-pianarana ity isy ihany koa ny fanofanana izay omena azy ireo amin'ny maha syndika tsy maintsy misy foana ny fitakilo fa kosa zany tamin'ny zavatra nangatahanay izay eto dia isoranay ny filoham-pirenena satria roma ny zavatra nangatahanay hoe maimaimpona idirina amin'ny sekolim-panjakana satria ny ray aman-dren'ny mpianatra efa mampalahelo amin'ity fahasahiranana ary nanaiky ny filoham-pirenena ary nanamafy n'izay teny izay ka isoranay ny filoham-pirenena mikasiky ny recrutement mpampianatra fram araka ny fanapa-kevitra efa ndraisiny ny fanjakana miaraka ministera hoe 10 000 ny poste misy fa hojerevana ao anatin'ity mandany filoham-pirenena tya momba an'ireo mpampianatra fram rehetra tsy akanavaka nohony izay miezaka zahay miaraka mifampiresaka hoe ahoana ny ampahaingana ny recrutement ho an'ny mpampianatra rehetra izay moa no tena anisan'ny proposé an'izay tamin'ny ministera tompona andraikitra hoe ilain'ny mpampianatra fram ny fampifanana ny zavatra fampiresahana dia misy ny fahavonona ny ministera anao an'izay fampifanana izay raha tsy laza fotsiny itsika hoe ny amin'ny recrutement izay andeha eo dia mena fampifanana no ireo mpampianatra ireo izay vao hamonjy ny toerana hiasany tsirairay avy nanome tokony hanome fanampiana amin'ny tentina ray alina sy ray hetsy ariary isaky ny mpampianatra fram amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena hoe eto Madagasikara misy mpampianatra fram subventionné dia misy non sub ny mpampianatra fram non sub dia mandray karama kely dia kely mihitsy ary ny mpampianatra fram subventionné dia akoatran'ny vola omeny ray aman-dren'ny mpianatra azy dia mandray ihany koa subvention omen'ny ministera sy ny bailleur de fonds zany ka montant subvention io dia eo amin'ny 110 000 ariary io zany subvention sy complément de salaire zany ny zava-misy eto Madagasikara dia ny hoe taloha zany nandritra ny fotoana maharo efa 20 taona zao dia ny ray aman-dren'ny mpianatra mandongo karama ny maître fram dia ny fotoana vitsivitsy teo rena efa nandray subvention ndray zany zao ny ray aman'ny maître fram fa amin'izao fotoana zao zany tsika dia hoezana arak'izay tratra amin'ilay toerana ananana l'information fiable zay mahatsy nazavaiko teo dia tokony mahazo subvention daholo zany reo non sub ny limitiny zay io moa tsy mila communication ty manahirana fa misy limitiny zay zavatra limitiny zay indray tsy hananana l'information tsy hananana ilay izy satria ohatran'izao ny école communautaire eto Madagasikara tiako fantatra reo fa be dia be ny école communautaire iny reo école communautaire reo sekoly sady tsy publique tsy privé raha nambara ministra ny fanabeazam-pirenena miankina amin'ny fifanarahan'ny ray aman-dreny ny hanohizana ny fanohanana ny mpampianatra ataon'izy ireo na tsy